tandremo ny fonao mihoatra no izy rehetra tokony tandremana fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Amen. Halleluja. Dia hiaraka andre ten'Andriamanitra aritsika ankehitriny tamin'ny heriny dia nozaraina tamintsika teto ny heriny fiderana. Ny heriny fiderana dia mbola toizantsika indray androany mikasika ny amin'ny heriny fiderana tapany faharoa dia manoloana izany hiaraka maky tenin'Andriamanitra anankiray isika. Atao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy no rahantsika mamaky. Amelohan'ny amakina izany dia tiako averina kely ny zavatra izay nizaraina tamintsika teto tamin'ny heriny nambara tamintsika hoe Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana azy izy. Halleluja. Salamo faha 12 dia ny andininy fahatelo. Izany hoe ao amin'izay misy fiderana n'Andriamanitra marina, véritable, authentique, fiderana tena fiderana vokatry ny fo an'Andriamanitra dia mitoetra eo amin'izany toerana izany, mitoetra eo amin'izany fiangonana izany, mitoetra eo amin'izany olona izany Andriamanitra hanasoa iseho aman-kery, anao fahagagana, amonjy, anafaka dia izany no anisany anankiray mazava-dehibe nideratsika n'Andriamanitra. Mapesika n'Andriamanitra zany ny fiderana, mahatonga n'Andriamanitra miasa, mahatonga n'Andriamanitra tsy menatra ny iseho fandriamanitsika izy. Amen. Dia hitantsika ihany koa tamin'ny heriny fa rehefa nanandratra fiderana n'Andriamanitra Paul sy Silasy tao an-tranomaizina, avy noratraina, avy nokapohina, avy nofatorana, avy natao izay tena hoe nampijaliana ny Paul sy Silasy ary dia nobolokina hazo mitongony tao an-tranomaizina fa tao anatin'izany fanaintainana sy farariana sy tena hoe azo lazaina azy fahoriana izay lalova ny fiainan'ny Paul sy Silasy zany dia tsy mitaraina no natao na hoe nanananany amin'ny fery izay teo amin'ny avy nokapohana fa hoy ny voasoratra hoe nanandratra fiderana n'Andriamanitra Paul sy Silasy no mamatonalina nideran'Andriamanitra tao an-tranomaizina fa tsy tao am-piangonana, tao an-tranomaizina fa tsy tao amin'ny samba, tao an-tranomaizina fa tsy tany an-dalambe, tao an-tranomaizina avy nokapohana sy noratraina. Nanandratra fiderana n'Andriamanitra Paul sy Silasy dia hoy ny voambara hoe niozongozona ny fanambanany trano, ny vany fatorany fatotra rehetra tao an-tranomaizina ary dia nivany varavaran'ny tranomaizina. Hoy ny voasoratra hoe nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ny mpiandry tranomaizina ary nivany fatorany Paul sy Silasy. Maneho amintsika izany ny herin'ny fiderana n'Andriamanitra mapiaiky na dia nivoary azy dia miaiky ny herin'izany fiderana n'Andriamanitra izany. Nivany varavaran'ny tranomaizina, tapatapaka ny gadra sy ny fatorana teo amin'ny Paul sy Silasy. Maneho amintsika hoe mahery ny fiderana n'Andriamanitra misy hery. Amen. Misy hery, mahery ny fiderana an'Andriamanitra manapatapaka ny zioka rehetra. Amen. Ao anatin'ny zavatsarotra lalovany fiainantsika, ao anatin'ny zavatra mafy mety lalovantsika ety ambony tany dia misy tokoa ny zavatra manahirana matetika. Marina fa tsy natao akory hoe hisaintsaina sy heritreritra zavatra mampahory sy mampijaly foana isika na heritreritra foana hoe ety an-tany natao hiara-pahoriana dia heritreritra fahoriana isan'andro. Tsy natao toy izany isika fa natao heritreritra fa miaraka amintsika ilay Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka atsika izy. Na dia izany aza nefa dia mety misy ny fotoana andalovantsika fotoan-tsarotra dia tiana ny ampahirezana antsika rehetra androany hoe manona ny zavatsarotra sy ny fotoan-tsarotra lalovanao. Asangrato ny feonao teran'Andriamanitra manafaka anao amin'ny fanahiana rehetra izany. Amen. Manafaka anao amin'ny tahotra izany, anafaka ny tahotra izay mety lalovany fiainantsika izany. Hoy aho tamin'ny hery hoe ny tahotra dia ambaran'ny Baiboly hoe tsy tokony misy eo amin'ny fiainantsika. Aza matahotra tsy tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika dia miverina indimy amby 23 ao anatin'ny Baiboly ny teny hoe aza matahotra. Ny teny nozaraina tamintsika hatramin'ny voalohany taona dia hoe aza matahotra.
mitahotra kanefa ho iaho tamin'ny heriny zany akory tsy mandrara misy any fotoana mientana ny fo mandona ny toejava mitranga taitra ny saina manoloana ny zava-misy dia ho iaho hoe afaka ny mety maniditsidina eo andohatsika ny vorona tahaka ny tahotra mety mandalo zany ny tiako lazaina fa kosa ny ametraka ny tranom-borona ny akaniny eo andohatsika dia azontsika ataony mandrara azy tsy hanao izy zany amen dia tahaka zany no ataontsika ihany koa mitahotra hoe mety misy tokoa fandalovany tahotra manoloana ny toe-javatra maro samihafa mety tsy takatry ny saitsika ny vahan'ilay olana fa tsy natao izany tahotra izany ampahory atsika na hitoetra maharitra ao anatsika na anana toerana ao anatsika satria ny voasoratra dia hoe aza matahotra amen dia zava-dehibe anisan'ny tena hoe iaditsika mitahotra ny fideratsika n'Andriamanitra ao anatin'ny tena fiderana an'Andriamanitra impossible hoe micohabiter amin'ny fiderana marina ny tahotra tsy afaka miara-mipetraka ny tahotra sy ny fiderana marina n'Andriamanitra amin'ny fotoana zany manomboka manahy ianao dia reseho izany fanahina sy tahotra zany amin'ny alalan'ny fanandratanao hira fiderana an'Andriamanitra amen amin'ny voalohany mety ohatrany hoe tsy vokatry ny fonao ny anaovanao izany fiderana izany fa mety mbola mavesatra ny fonao vokatry ny tahotra sy ny zava-misy sy ny zavatra mampalahelo sy ny zavatra manahirana fa fakatoavana tsotra an'Andriamanitra atomboka ho asandratra ny feoanao dia ho hitanao hoe isava mitahotra rehetra amen dia hitatsika ny tantaran'i Josafata ny raisitsika tao anatin'izany voalazany tenin'Andriamanitra hoe rehefa niangona ny taranaky Amona sy ny taranaky Moaba anafika ny Josafata dia natahotra tokoa Josafata tamin'ny voalohany ary rehefa natahotra Josafata dia araka lazaiko teo tsy navelany ametraka ny akaniny eo ambony lohany ny vorona zay ny zavatra nataony Josafata tsy navelany ampahory azy ny tahotra dia niatrika tsara izy hitady an' Jehova hoy ny voasoratra dia rehefa nanokana fotoana hitadiavana an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka Josafata dia inona ny tolontsaina azo ny taorianan'izay nalahatra ny teo anolohan'ny miaramila izay anafika sy ady ny mpidera dia hoy ny voambara hoe raha vao nanomboka nanandratra ny feon'ny mpidera dia na nisy otrika Andriamanitra halleloia niady ny Josafata Andriamanitra tsy natombona teo ambony seza fiandrianana Andriamanitra fa nidina niasa tamin'ny fomba mahagaga isamizy fahavalo no nifamely nifandringana fa Josafata sy ny miaramila nitazana fotsiny dia nanangona babo nandritra ny Afrika nandritra ny atelona halleloia tonono amin'ny fiananao manoloana ny zavatsarotra anangona babo ihany koa ianao amen babo no angoninao tazana ianao ny asan'ny fahavalo Andriamanitra niadinadinao amen niasa Andriamanitra niasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina io zavatra tononona eto amintsika io zany hoe amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina tsy tenenina fetenenina fotsiny io fa tena fiasan'Andriamanitra io amen dia hoy Andriamanitra mantsianitsika tamin'ny heriny hoe hitanao Jehova niady ho anao fa ianao kosa ngina ny Egyptianina izay hitanao androany tsy hitanao tsonambitsy ny fideratsika n'Andriamanitra no anisany arma anankiray tena hoe tsy mampahajanona ny Satana Satana tena hoe zay anjara toerany sy ny asany tany an-danitra Lucifer tena hoe nideran'Andriamanitra nefa izay no nilaozany izay no nisitahany izay no nafoiny dia fantasitsika rehetra fa maninona Satana no tsy afaka mibebaka mandrak'izay fa tena direct tany amin'ny farimy rehetra fisolofana satria tsy afaka mandrak'izay izy niova fo iverina nideran'Andriamanitra satria io le posy tany laozany dia mazava ho azy araka ny nambarako teo tamin'ny heriny hoe tsy zakan'ny Satana ny olona sy ny toerana tokoa tena misy fideranan'Andriamanitra marina satria fantany hoe
io lay tena zavatra tsy aigny atao mandrakizay intsony a azotsika ve le fipetrany dia izay mahatonga azy tsy maintsy miala teo mitsaitsaika maingana izy amen tsy maintsy miala eo amin'izay misy fideranan'Andriamanitra marina izy amen eo amin'izay tena misy fideranan'Andriamanitra tokoa tsy mahajanony eo satany azotsika zay a miaraka amin'izay azotsika amin'ny tenin'Andriamanitra tantara faharoa toko fahadimy mbola toizantsika mampiseho amintsika ny herin'ny fideranan'Andriamanitra halleloia toko fahadimy ny anjeny faraiky ambin'ny folo vakitsika toy izao ary noho nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona fa ny mpisorona rehetra zay teo dia samy efa nanamasina ny tenany fa tsy mba ny fandimby isa-toko tamin'izay ary ny levita mpihira rehetra dia Iasafa sy ny Emana sy ny Jedotony mba amin'ny zanany sy ny rahalany izay mitafy rongony fotsy madinika inona ny atao hoe rongony fotsy madinika lin inona ary moa ny lin amin'ny teny gasy lamba landy fotsy madinika lamba landy fotsy madinika izay mitafy rongony fotsy madinika sady mitondra kipantsona sy valia ary lokanga dia nitsangana teo atsinanany altara ary teo aminy koa nisy mpisorona 20 nitsoka trompetra ary efa toy ny feo iray ny fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha ny tena sy ny saotran'i Jehovah izy ka noho nanandritra ny feony izy sady nampaneno ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany ka nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony dia feno rahona ny tranon'i Jehovah alleluia ka dia tsy nahajanona hanao fanompompo ivavahana ny mpisorona noho ny rahona fa feno voninahit'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra halleluia fotoana izay nanokanana ny tempoly nataon'i Solomona ity fotoana ity tena nao fety be Solomona fantatritsika rehetra hoe Solomona ny anisan'ny olombelona tena nanan-karem-be indrindra tetỳ ambonin'ny tany hatramin'izay ka mandrakandroany azo lazaina mihitsy hoe tena anisan'ny mpanan-karem-be Solomona dia hitantsika eo amin'ny andininy fahenina hoe nanao fanatitra ondry amanosy sy omby izay tsy tambo isainy sady tsy tahisa no ny amarony Solomona azonareo zavatra tiako aseho hoe à quel point ny honneur nentin'ny Solomona ho an'Andriamanitra teo amin'ny fanokanany ny tempoly fanatitra ondry amanosy sy omby tsy tambo isaina sady tsy tahisa no ny amarony tsy tahisa tsy voahisa PDB natolo natao fanatitra fankasitrahana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana dia rehefa vita izany fanatitra sy ny zavatra isan-karazany izay nataon'ny Solomona dia amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo izay nivakitsika teo hoe dia avy eo nanomboka nandahatra nilahatra ny levita mpihira rehetra dia ny mpisorona ihany koa nitana trompetra dia nafinaritra be amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe feo iray no nandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira rehefa nidera sy ny saotran'i Jehovah hitanareo tena nisy mihitsy ny firaisan-tsaina firaisakina nisy fo iray saina iray niarahan'izy rehetra nideran'Andriamanitra ny mpisorona sy ny levita dia hoy ny voasoratra hoe vao nanomboka niakatra ny feo ny fiderana sy ny trompetra dia nameno trano ny rahona voninahit'i Jehovah dia feno rahona ny tranon'i Jehovah ka dia tsy nahajanona anao fanompoam-pivavahana mpisorona no ny rahona fa feno voninahit'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra alleluia ao anatin'ny fiderana fotsiny zany dia afaka ny tena hoe iasa Andriamanitra anao fahagagan'Andriamanitra amin'ny fotoana izay rahantsika manompo an'Andriamanitra tahaka izao zany ao anatin'ny fitendreny mese fanja fotsiny zava-maneno sy ny fiderana mpidera eny dia afaka ny isitrana ny marary halleluia afaka ny ivà ny olana afaka ny ongotra ny depression afaka hiala ny tahotra rehetra ao anatin'ny fiderana tsy miandry akory ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra na vavaka ho an'ny marary amen satria fanaon'Andriamanitra izany halleluia fanaon'Andriamanitra ny miasa ao anatin'ny fiderana vao misandratra ny fiderana marina
Alleluia. Fiderana vokatry ny fo, fiderana avy ao am-pomarina, fiderana authentique, fiderana véritable. Dia miasa ao Andriamanitra zao. Halleluia. Tononona ny afen'ny voninahitra ty toerana ty, afen'ny voninahitra atsika tsirairay avy. Tononona ny fiainanao amin'ny herinandro ty, ny fiainanao rehetra, fiainanao sisa, ny kasian'ny tananao, izay rehetra lehaninao, izay rehetra ataonao. Horakitry ny voninahitra Andriamanitra. Manaraka anao voninahitra Andriamanitra. Voninahitra Andriamanitra ny lohalananao. Amen. Ary ny voninahitranao dia ny voninahitra Andriamanitra manaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao satria izany lay Andriamanitra tsika, miaraka amintsika. Alleluia. Momba atsika mandrakariva ny anjarantsika dia mitoetra ao anatin'ny fanandrantana sy fiderana sy ny fitiavana azy ao anatin'ny vraie adoration. Amen. Anaky ten'Andriamanitra anankiray koa isika ahitantsika ny fiasan'Andriamanitra mahagaga tantarany Davida Saoly, voasoratra hoe rehefa nahafaty arivo Saoly fa i Davida nahafaty firy alinalina hoy ny fihirany zatovavy tao aorianany nahafatesany Goliata dia lotitra ny fony Saoly. Dia hoy Saoly miteny rery miala nataony arivo fa neny Davida nataony alinalina dia misy fanahy ratsy nanomboka teo nahazo an Saoly. Dia hoy ny voasoratra hoe rehefa tsy tsaratsara Saoly dia mitendry ny lokanga ny Davida dia misinda ny fanahy ratsy. Alleluia. Mandroaka ny fanahy ratsy, ny fiderana marina n'Andriamanitra, ny vraie adoration. Halleluia. Tsy mampahajanona ny fahavalo eo manoloantsika, mampifanitaka ny fahavalo manoloanatsika, ny fiderana marina n'Andriamanitra. Halleluia. Ny mahafaly anankiray atao fohy toroteny, anisan'ny tena mahafaly dia zao hoe tsy tia tany ihany no tian'Andriamanitra hiderantsika azy, fa mitoy hatrany an-danitra ny fiderana n'Andriamanitra. Alleluia. Apocalypse 5:10 dia tiako iarahantsika mamaky andininy faharoa dia toy izao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho fa endry toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidiby sy ny sarony ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, nitana lokanga n'Andriamanitra. Ary mihira ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirany Jesosy zanak'ondry izy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsito, mahitsy sy manana lalanao ry mpanjaka mandraky izay. Izany tsy atahotra ary izany mankalaza, izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy akohakeo anatrehanao. Halleluia. Fihirany Mosesy sy Jesosy any an-danitra. Halleluia. Rehefa zany tsika mitoetra ao anatin'ny fiderana n'Andriamanitra, misantatra sahady ny lanitra. Amen. Halleluia. Fianan-danitra le fiainanao amin'izay fotoana izay, izany no mahatonga antsika afaka lasa mpanao fahagagana, tena mpanao fahagagana. Amen. Mitoetra ao anatin'ny fiderana ianao, tsy olon'ny tany tsony ianao, olon'ny lanitra ianao, olon'ny lanitra ianao. Mitoera ao anatin'ny fiderana marina n'Andriamanitra dia ho hitanao ny lanitra tafarafindra ety an-tany. Amen. Ny lanitra misokatra eo ambony lohantsika. Halleluia. Tononona antsika tsiraray avy zao, misokatra amboninao, misokatra amboninao ny lanitra, misokatra amin'izao fiangonana izao ny lanitra, misokatra amin'ny varavarana ny lanitra ao fiainanao. Tononona ho fiainanao zany, tononona ho anao zany, tononona ho fiainanao zany, misokatra ho anao ny lanitra. Olon'ny lanitra ianao, tsy pon'ny tany ianao, tsy pon'ny ty zao tontolo zao ity ianao, olon'ny lanitra ianao, olon'ny lanitra ianao, olon'ny lanitra ianao. Nyery ilay narin'ny lanitra sy ny tany
ao anatinao, manana puissance lehibe ianao, manana pouvoir lehibe ianao, manana ny herin'Andriamanitra ianao, fonenany avy indrindra ianao, mitoetra ao anatin'ny fiderana ianao mampideplace ny lanitra zao ity zao senao. Amen. Halleluja. Tana lokanga n'Andriamanitra, tanareo misy lokanga any an-danitra. Halleluja. Halleluja. Ameky za mahay mitendry monsieur Fanja. Mahay mitendry za tongany. Amen. Amen. Mahay za tongany. Ary hira firan'ny misy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka zay. Iza ny tsy atahotra, iza ny tsy ankalaza ny anaranao tompo, fa ianao ihany no masina ary ny finenerana rehetra ho avy ankohaka eo anatrianao, fa efa nahariary ny fitsanara marina nataonao. Halleluja. Ary rehefa afaka zany dia nahita fa indro no voana ny tempony dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Halleluja. Nitaberina kely izay nataon'ny Mosesy tany an'efitra Sinay dia ampy ny zavatra ho avy. Ampy ny zavatra ho avy. Ampy ny fiainana ao amin'ny Jesosy. Ampy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Nitaberina kely tany amin'ny efitra Sinay dia nisy lakoro ngezabe. Lakoro ngezabe nilaza zawadi mapiaza tena aza rutsika azy. Lakoro ngezabe, lakoro zahay tena azy. Dia eo ampovoan'ny lakoro nisy ny taberna kely. Dia ny taberna kely mizara efitra roa. Fitoerana masina indrindra sy ny fitoerana masina. Zay toerana masina indrindra tsy azo nizaniza idirana afa-tsy ny mpisorona be ihany indray mandeha isan-taona, fa ny fitoerana masina no azony idirana matetika. Dia ny olona rehetra kosa afaka miditra mikanja ivelany anaty lakoro. Azontsika le izy dia inona ny zavatra tokony ho azontsika ao anatin'izany? Rehefa mbola ao anatin'ny lakoro isika rehetra, ny olona izay ho avy hanompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra ny atongavany eo, dia afaka no hita daholo ao anaty lakoro. Azafady tena lakoro mampiasaiko mialatsiny ao anatin'ny kanja ivelany. Anatin'le lakoro anatin'ny kanja ivelany inona ny zavatra hita ao? Olona isan-karazany ho avy hanompo an'Andriamanitra, mitondra ny fanatitra izay hoentiny atolotra ao an'Andriamanitra. Dia misy koa biby izay atolotra fanatitra. Dia inona ny hevitra izany? Eo amin'ny fiainatsika dia matetika rehefa tsy mazava amintsika tsara ny tena mahatsika atsika, dia tahaka n'ilay mbola ao anatin'ilay kanja ivelany ny fanoloran-tenantsika sy ny fiainam-panahintsika rehefa tsy azontsika tsara ny fandehan'ny zavatra. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia ny hoe na dia efa nanolotra aza isika fiainantsika ao an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, rehefa mbola mitoetra ao amin'ny kanja ivelany isika, dia mbola mety misy karazam-biby isan-karazany, misy karazany azonareo hoe tabataba isan-karazany eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny kanja ivelany olona ary miresaka, mivarotra voromalala, mivarotra ino tianana, mivarotra ondry, mivarotra osy, ho atao fanatitra ao amin'ilay kanja ivelany. Dia izany no mahatonga ilay hoe mbola misy fanaratsy na dia kristiana azy, fanaratsy tokony avoaka, satria mbola misy faritra eo amin'ny fiainany ao amin'ilay kanja ivelany ihany izy. Azontsika ve ilay fipetrany? Dia misy cohabitation. Ka ny olona sy ny mpino izay milaza hoe rehefa kristiana dia tsy misy devoly, misy kristiana tsy misy devoly, fa misy mihitsy koa kristiana mbola misy devoly, mbola misy cohabitation. Fa na masina tena hoe niraisitsika Jesosy niraisitsika, fa misy kristiana mitoetra ao amin'ilay kanja ivelany, tena manompo an'Andriamanitra ny atongavany amin'ny kanja ivelany, hanompo an'Andriamanitra ny atongavany amin'ny kanja ivelany, fa nijanona izy ao amin'ny kanja ivelany dia misy kolotan-javatra, karazan-javatra be dehibe.
misavoritaka ao. Dia rehefa mandao izay kianja ivelan'izay ny kristianina na ny mpino dia miditra amin'ny fitoerana masina. Ny mpisorona moa miditra amin'ny fitoerana masina manolotra ny fanatitra dia tokony ho azontsika hoe isika no olona voatay indrindra satria ilay hevitra izay nampisaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra nitritra roa avy any ambony ka hatrany ambany rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ahafahantsika rehetra miditra amin'ilay fitoerana masina indrindra. Halleluja! Andao ilay kianja ivelany, atongatsika tsy hijanona amin'ilay kianja ivelany anaty lakoro fotsiny, mba tsy ho zasy ianao an'ilay hijanona ao anaty lakoro fotsiny fa hiditra ao amin'ilay kianja masina indrindra satria ao amin'ilay hevitra masina indrindra satria efa nitritra izany tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Halleluja! Dia hoentintsika inona no hoentintsika ao anatin'izany hevitra masina indrindra izany? Ilay fiderana araka ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Hebreo rahantsika rehetra mamaky Hebreo 13:10 dia hoy ny voasoratra hoe koa aoka isika anatitra fanatim-piderana. Halleluja! 13:15 Hebreo. Koa aoka isika anatitra fanatim-piderana. Rehefa miresaka fanatitra isika dia nahazatra sy mifandrediany hoe eto fanatitra ao, eto fanatitra ao ny voaloham-bolana inty voaloham-bokatra ao, fanatitra tokony hoe azontsika hoeto na tokony hoe tsika ny voaloham-bokatritsika, ny premisy, ny ampahafolo-karenantsika, ny fanatim-pisaorana, ny fanatitra. Fa eto inona ny zavatra ambanany tenin'Andriamanitra natao entina? Fanatim-piderana. Fanatim-piderana. Misy zany tena hoe fanatitra fiderana ilay fanatitra. Halleluja! Amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakarivo dia inona ilay fanatim-piderana? Vokatry ny molotra manaiky ny anarany. Halleluja! Vokatry ny molotritsika manaiky ny anaran'i Jesosy hoe izy ilay mpamonjiko, izy ilay mpanavitra, izy ilay eto amiko amin'izao fotoana izao, izy ilay ato amiko sady momba sady miaraka amiko, izy vokatry ny molotritsika manaiky ny anarany. Izay ilay tsy tiany nofo atao rehefa ao anatin'ny ady sarotra indraindray ilay anaiky hoe miaraka amiko eto izy. Izao ve dia miaraka aminao izy? Izao ve dia eto ianao Jesosy tsy hitanao fa izy zavatra mahazo azao? Azonareo au lieu de hiteny an'izay dia hoy izy hoe atero fanatim-piderana. Vokatry ny molotra manaiky ny anarany. Amen. Vokatry ny molotra manaiky ny anarany. Zava-dehibe mihitsy mideraderantsika azy averiko indroa ilay modèle mba azahoantsika mihitsy an'ilay izy hoe ilay vokatry ny molotra manaiky ny anarany. Fanatim-piderana, ny fanatitra dia zavatra offrande, ny fanatitra sacrifice. Voilà. Sacrifice de louange milazana ato. Hitanao tsy hoe offrande, tsy offrande milazana azy eto amin'ny teny vazaha fa sacrifice de louange. Fa maninona anao tsy hoe sacrifice? Ny sacrifice dia fantatritsika hoe zavatra samikoty, zavatra lafo, zavatra zavatra afoy, zavatra tsy tiana afoy fa afoy, misy aina voasingotra ao anatiny, ny sacrifice. Dia zay mahatonga ilay soratany Baiboly hoe sacrifice de louange satria amin'iny moment iny zany sacrifice mihitsy no anokafanao vavana hoe tu es merveilleux Seigneur. Parce que la circonstance n'est pas merveilleuse. Et à ce moment-là, c'est un vrai sacrifice. Mais tout le petit cas, en fotoana zay anaovantsika ilay vokatry ny molotra manaiky ny anarany. Alléluia! Alao tsika rehetra samy hanolotra fanatim-piderana ankehitriny, samy manolotra sacrifice de louange maintenant. Alléluia! Alléluia! Tu es merveilleux, tu es magnifique Seigneur Jésus, tu es formidable Seigneur Jésus.
Tu es fantastique, Seigneur Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es avec moi. Tu es en moi. Tu es pour moi. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Et tu es vivant pour toujours. Tu es celui qui est ressuscité de la mort. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui a vaincu le péché. Alléluia. Je t'offre un sacrifice de louange. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Tu es digne de mes louanges. Tu es le seul digne de mes louanges. Tu es le seul, incomparable, digne de mes louanges. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, Seigneur. Magnifique. Alléluia. Incomparable, inébranlable. Alléluia. Inimaginable. Tu es incomparable, Seigneur. Alléluia. Stakana wandemant. Siaswa lena salen sainan kaina watau. Magaga stakana sainan kaina weeta. Magaga mai sava dieta manda semana zaino. Miat na eno sei usa piadina. Eno zimova piad maiene eno leveu des armées. Alléluia. Midera nawa. Manulta na fanan midera eno na tena wandemant charai. Misota na milantas na ya fingesia tani. Amelala fanan midera na tunai. Misota na midera na etem di sofun soviti. Fiala na tena we fiala tanta. Misota na tena lanta. Alléluia. De raina ni na romatista kalau. Asana cham ya vindi na wandemant. Voilà toi que pifalina le oh Dieu. Tu es incomparable, tu es inébranlable. Toi, tika pitangana na pifali. Atov tena takan Dieu muses de choses dans la coude. Atov tena takan yan endanta sa hadia. Ayena kel musique Monsieur Fanza. De tika reta ni arakana de tamafun fewa tika pitangana. Hallelujah. Comme
Ipoha